Miarabantsika rehetra toko klasy toko vavy tonga soa eto amin'ny fahitalavitra Real TV Madagasikara. Amin'ity alina ity anterina ny arahaba no entin'ny namana mpanao gazety Menjanahary tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour amin'ity alina zoma fa 4 ny volana Jolay 2024 ity andray vahinsika atao anatin'ny fandaharana ao amin'izao an'izao ka dia asaiko ampitiavana ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ho an'ny androany dia misy roa vahiny araka amiko eto amin'ny plateau amin'ity an'ity vahiny voalohany iaraka amiko atao anatin'ny fandaharana iresaka mandritra ny ora iray eo ny commissaire Félicien Radjousi Arsan izy moa izay lehibe ny centre opérationnel anti-enlèvement io anivon'ny FDS manasanao ry tompoko androso eto amin'ny plateau. Atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour ity. Faly miarabanao fandaharana dia miaraba koa ny fanaraka ny fandaharana eto amin'ny Real TV. Araka nambarako teo dia misy roa ny vahintsika ao amin'ity an'ity atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour. Andray solitainan'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ihany koa tsika Andray Matozo natenaina manasanao ihany koa tompoko androso eto amin'ny plateau. Soiany koa Andray Matozo natenaina atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour tompoko. Miarabanao mendrika, miaraban'ny commissaire Yarika Fatafeto ary miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana. Ankasitrahana feno ny fanekenareo ny fanasana tamin'ity alina manoloana ny zava-misy indrindra eto amin'ny firenena tao anatina volana iray teo izay ny tena nafanafana makasika an'izay indrindra no resantsika ataontsika hoe resaka fahaverezan'olona ve no azo ilazana azy mafanafana ny lafin'ny fandriampahalemana ihany koa ankasitrahana feno ny fanekenareo ny tondra fanazavana manoloana n'izany rehetra izany ary inona fa anazavany sain'ny mpijery ihany koa sy tondra andreo manititika ny mpijery antsika ny tokantrano any ianareo atao anatin'izao fandaharana l'invité du jour zao nisy ihany koa moa ireny ataontsika hoe valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay nitanterahan'ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena tao anatin'ny gouvernemanta ireny ny afakomaly ho an'ny androany moa dia nisy an'izay fisaonana national na ny deuil national izay nisy ihany koa ny fanompoam-pivavahana teny amin'ny kianjan'ny 3 Mey manoloana ny lapan'ny tanàna teny izay narahantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo ny tatra makasika an'izay indrindra sy ny odidiny no resantsika tao anatin'ny fandaharana ho amin'izao alina izao ety ampiandohana angamba ny aloha manoloana n'izay ataontsika hoe fanazavana efa noentina sy ny resaka mandeha manoloana n'izay ataontsika hoe karazana fahaverezan'olona sy alatr'olona izay nisy an'ilay hoe task force voaresaka foana hoe natsangana ao anatin'izay moa ireo ministera samihafa tsara azavaina ihany angamba hitodika kely ato amin'ny commissaire makasika an'izay task force izay iza tokoa ny tena ministera ao anatin'izay task force izay ao anatin'io ve les centres opérationnels izay natsangana iandraikitra moa zany ny karazana mety hoe fanadihadiana ve ao anatin'ity resaka fahaverezan'olona angamba no azoko ilazana azy commissaire. Ia, ny makasika ny task force izy io moa fanapa-kevitra ny raisina teo anivon'ny filan-kevitra ministra zay Andray Matovo filohan'ny fanavaozana mihitsy moa namoaka an'izay toromarika izay raha ny ataontsika hoe ataony tsy hay ny centre opérationnel FDS dia fa tany amin'ny fahavalo volana Jolay 2024 no natsangana zany manoloana ny toejara nisy teto amintsika ny task force kosa dia araka ilay fanontaniana napetraka ao teo dia ivondrona ny ministera maromaro izy io anisan'izany moa ny ao amin'ny hery fiarovana sy filaminana ao koa ny fitsarana mety izy koa ny ministera hafa izay mety anatevin-darana. Toko centre opérationnel ianao moa ny lehibe an'izay toko hivitoerana misahana ny fandraisana ny tanàna ny tirara fahaverezan'olona ity tsy mazava amin'ny olona hoe inona tokoa le tena andraikitra le centre opérationnel commissaire inona ny tena hoe raisinareo zany ao anatin'le tranga misy amin'izao fotoana izao. Ia, ny centre opérationnel moa tsy vao zao akory no nisihany efa nisy foana izy io ary fomba fiasa efa fanao hatramin'izay indrindra rehefa mandalo avy vanim-potoana somary sarosarotra amin'ny firenena hitantsika angamba raha tsy haivana tamin'ny vanim-potoana ireny Covid-19 ireny dia nisy ny fananganana ny CO. Tamin'ity koa dia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra rehetra satria mitady azo vahana ny tranga fahaverezan'olona mampiaya mety ho alatr'olona koa
ary misy moa teraka fahatesan'olona na zaza tao anatin'izany. Ka ny centre opérationnel FDS zay natsangana eo anivon'ny commissaire Foibe Tsaralalana dia tsy miala amin'izay andraikitra zay efa natsiroan'ny centre opérationnel zay efa nisy teto amin'ny tany sy ny firenena. Inona moa zay andraikitra zay voalohany dia ivitoeram-pibaikona zay dia miainga avy anivon'io ivitoeran'io avokoa ny ataontsika hoe ny fandrindrana rehetra amin'ny ankapobeny makasika ny asa eny Kianja. Zany hoe manao an'ilay mission coordination zany tena raha adika amin'ny teny baiko. Dia amin'ny maha ivitoerana azy koa dia izay ao koa zany dia mandray ny atotanisa rehetra zay mifandray amin'izay tranga zay dia izay ao koa no mamolavola no ety manana ho an'ireo hery fiarovana sy filaminana hoentina manatsara ny fomba fiasan'ireo mpiantsehatra eny toerana. Ankehitriny anefany dia misy koa ny ao anatin'izay asana centre opérationnel zay dia miezaka izay ao anatin'ny fitadiava-maolana ankehitriny manao an'ilay analyse na exploitation na données satria tsy mionona fotsiny amin'ilay hoe manangona atotanisa na atotan-kevitra fa miezaka koa mitondra fanadihadiana sy fomba fijery akoatra ny efa ataony eo anivon'ny sapandrara rehetra zay misahana ny fanadihadiana ny eo anivo fitsarana dia manao an'izay koa zay dia miezaka mamoaka an'ilay atsotsika hoe cartographie des risques ao anatin'izao tranga zao. Raha miresaka an'izay tranga izay isika manahoana ny fivoarany atotanisa satria afako maly zao tamin'ny 12 volana Jolay no nisy andreny antotanisa ireny tao anatin'ilay valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety roa andro aty aoriana misy fivoarany ve ny toetra raha ao anatin'izay hoe tranga fahaverezan'olona mampiayamo no lazan'ny commissaire azy teo. Raha iresaka atotanisa atsika dia tsara ny manamarina fa toy ny tranga rehetra zay efa olana rehetra moa zany misy amin'ny fiarahamonina dia ny atotanisa dia tsy mitsahatra mivoatra foana isan'andro na miiba zany na miabo zany. Raha ho raisitsika ny fanambarana zay noentin'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernement tafarany teo dia ankehitriny kosa dia ny ampy 13 zany nisan'ireo tsy hita. Nisan'ireo hita kosa dia ny ampy 13 koa raha hoarina tamin'ilay statistika noentina farany teo zany. Maheno an'izany fotsiny zao hoe 13 sy 900 ny tsy hita tena avy hatrany dia mampisavorivoriny rehetra ihany koa mitaintaina ny ray aman-dreny ivoaka ny trano dia efa matsiaro tsy ao anatina filaminana intsony ny rehetrarehetra fantaniana mipetraka zany androany dia hoe ny mahakasika an'ity tranga fahaverezan'olona ity ve alatr'olona ve sa fahaverezan'olona ve sa fakanakeriny ve ny zava-misy amin'izao fotoan'izao angamba hitodika kely ato amin'ny solitenan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ao anatin'izay. Sotra mendrika namy fitenenana ny voalohanteny aloha dia mamerina ny fiaraha-miory amin'ireo sy namoiavana ary mbola makahery hatrany ary mamely mpanantenana mihitsy andreo zay mbola hoe mitady ny very sy ny tsy hita zay ho hitantsika io ina zavatra tena marina. Zava-dehibe ty dinidinika ataontsika androany ity satria nahoana matoa zany napetraka natao hoe centre opérationnel na ivitoeram-pibaikona anankiray dia misy firaisakina dia davina zany aloha ao zay fipetrany raisin'ny fanjakana voaloha. Atao inona moa io zavatra io satria misy antotan-kevitra sy loharam-baovao maromaro mila atambatra ao zay tsy maintsy dia davana fomba matipaika kokoa ahitana an'io zavatra miseho io dia hoe fahaverezan'olona aloha zany no tenentsika zao. Zay aloha zany ny zavatra hita satria tena tsy hita le olona. Tsika tsy afaka hiteny hoe alajazy ty na zao ty fa fahaverezan'olona aloha satria tsy maintsy mifototra amin'ny lalana koa tsika miresaka. Inona zany ny zavatra tena misy ty ampiandohana aloha tsara ny manitsy kely araky ny tenin'ny commissaire teo fameno le zavatra horesahana ny zavatra misy amin'ny ankapobeny dia mizara 3 makany amin'ny fahefatra zany ny endrika mety hoe fahaverezan'olona dia misy ny atao hoe enlèvement zay zavatra zay tena tsara atao miavaka tsara mihitsy zay hoe fangalana olona dia misy ny atao hoe séquestration fanagejana fanagazana olona dia misy ny atao hoe fugue zany hoe ankizy tsy ampitoana mety miala amin'ny tokantrano mitsoaka ny tokantrano ny fiainana misy ao tokantrano dia misy amin'izay zany le zavatra tena mampiabetsaka eto amin'ny firenena zany irahanao amin'ny tandro filaminana le hoe disparition inquiétante zany hoe tsy fahitana mampiaya ireo zavatra ireo zany mila tena atao miavaka tsara aloha le izy inona amin'ireo zany le mitranga dia zay ny anton'io centre opérationnel io ny antotanisa misy koa dia tsy maintsy efa nisy ny raharaha teo aloha
zay akoatra ny zavatra nisy indrindra tamin'ity volana tsolay ity zay eo amin'ny tandro filaminana manana marimarina kokoa amin'izay dia somary mitambatra ny atotanisa dia ohatrany hoe misy maro be ty fa misy zavatra anseho teo aloha dia mifameno amin'ilay zavatra misy ankehitriny zay le miteraka an'ileo psychose. Io psychose io zany zao lasa matanjaka be satria lasa manana envergure nationale le izy zany hoe mianaka amin'ny firenetsika le fiparitany vaovao dia eo le tena mahatonga ny tahotra le olom-pirenena zany hoe inona ty zavatra ty misy manao fananina ve sa fanakorontanana ve sa inona ve dia eo zany avetrana dia mitodika amintsika rehetrarehetra pisehatra raha tsika nahita androany ny tarika ny FFKM satria efa miatra manena loatra le famonoana zaza famonoana olona zay reo vao resaka aina zany resahantsika dia tsy maintsy misy fiatraikany io amina tokantrano anankiray dia saorana ndray aman-dreny am-panahy tarika izy nanao an'iny fitaom-pivavahana androany iny tena zava-dehibe iny lalana anankiray zany aloha da ataontsika hoe na mpitondra fanjakana na ny vahoaka na ny mpitandro filaminana koa zay mila pahirezana satria tsy moramora io asy io dia tsy maintsy miara-mikondoa zay le fanambarana hery zay zany lasa ohatrany hoe ndraytsika mamendry fendro fa tsy maintsy mitady vaolantsika zany atongavana amin'ny amanandreo hoe inona amin'ireo zavatra efatra ireo no tena mitranga amin'izao fotoana izao zay zany zavatra mila pitrakitsika aloha rehefa mijeran'ilay zava-misy mantsy eo ihany koa no mampametra-panontaniana hoe rehefa miresaka dia ohatrany hoe eto Antananarivo ny tena betsaka amin'ny tranga misy fanazavana ve azo entina ao anatin'izay hoe maninona ny eto Antananarivo ny tena ahitana antso betsaka vola very betsaka ho an'ny solon-tenan'ny ministera ny serasera ihany ka mana metrahako an'izay zay zavatra zay zany tonga dia somary sotomoko amin'ny antsoina hoe vaovao marina tsy anareo mpanao gazety zany fa entanina ihany zany isika vahoaka ay anaraka ny vaovao iny moa no antsoina hoe vaovao marina ny vaovao anankiray mitranga dia tsy maintsy mbola hamarinina rehefa vaovao marina ny vaovao ray miaraka amin'ny loharanom-baovao zay nahitana anazy zay izy natao hoe vaovao marina zavatra misy tany amin'ireny toerakafa aloha ny ankabetsahany dia rehefa nydiniantsika eo mpitandro filaminana afaka hanamafy an'izay satria zavatra efa nitranga tany aloha ny sasany fa tafiditra anatin'le fehim-potoana tao anatin'izao zava-misy zao nahitana marina dia lasa ohatrany hoe mifandray le izy zay zany le zavatra sasany misy tsy manamaivana sanatria na manambany andreo zavatra efa nisy ireo tsika fa miseho le tsy fahitana olona maro samihafa dia mifanena amin'izay zany reo atotanisa anankiroa reo na le fomba fikarohana an'ireo zay asa mpitandro filaminana andavanandro zay mitsangana nefa le centre opérationnel le Victoria-Pibaikona anankiray ankehitriny dia lasa amin'izay ny olona hoe inona ty very ary raha ny fangatahana avy hatrany zany ho atsika olom-pirenena mpanao gazety sy izay manana loharanom-baovao rehetrarehetra dia mila manambatra heritsika ary manome loharanom-baovao amin'ny CEO na ao amin'ny Victoria-Pibaikona io mba ahafahana manadiady hatramin'ny farany hoe inona tokoa mitranga ato amin'ity toerana ray ity zany hoe izay manana loharanom-baovao zany dia tokony mba ho vaovao marina no mentsika tsy teraka psychose na le hoe mampisavorovoro saim-bahoaka amina vaovao tsy marina akory dia lasa ino ny voarayan'ny olona satria tsy afaka anadiady ny olona hoe iny moa no atao hoe vaovao marina Maresaka zay ataontsika hoe tranga rehetrarehetra zay avy ministera ny serasera asa aloha raha manana nampinana zay fanazavana no entiny zay hoe maninona ny eto Antananarivo no tena betsaka amin'izay antso fahaverezan'olona zay commissaire mialohany ametrahako ihany koa ilay fanontaniana hoe tao anatin'izay 12 andro nijoroan'ny CO zay ve zany efa nisy fienana ve sa nisy fivoarany manoloana ny fepetrany raisina le tranga fahaverezan'olona mampiaya monsieur le commissaire ia ny tsaro marina angambany araka efa nampitainy namana teo an'ivy ministera ny serasera teo misy tsangan-davatra maro zany no tambatambatra zay mety miteraka ny zao fahaverezan'olona mampiayay na fahaverezan-jaza mampiayay zao tsika koa sanatria tsy hoe hiala andraikitra ao anatin'izay resaky zay apetrako diny mialoha fa mba te hisarika ny saitsika rehetra ary mafisiko le fiantsona firaisankina fiombonana amin'ireo niarambona voalohany indrindrandrindra amintsika voaka malagasy amin'izay ady ombonana atrehana ntia toe-dravatra misy eto ity anome ohatra fotsiny anankiray tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fialatrasa tsika zao satria efa madiva hifarana ny fanadinana baka moa zao mbola mety hisy itoy amin'ny herinandro zay zavatra zay dia anisany ataoko hoe parametra anankiray zay efa hita sy tsapa ary voapirofo isan-taona eto amintsika rehefa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fialatsasatra dia mitombo foana ny
tranga fahaverezana zaza raha iresaka an'le sokajy hoe fugue zany. Anefany tsy any amin'izay loatra no tandrotsika. Fa raha iverenako ny atotanisa teo dia araka nefa nampitainy namana teo atotanisa tao anatin'ny vanim-potoana lavalava izy iny. Zay noentiny iny noentiny zareo teo anivon'ny mokambana eo anivon'ny gouvernement. Zany hoe ao anatin'izy ireny misy ireo tranga izay efa niseho tany aloha. Misy kosa ny tranga niseho tao anatin'ny fijoroan'ny centre opérationnel. Misy amin'ireo koa anefany ny olona ohatra zao raha raisiko fotsiny nomaly dia nandray fitarainana enina be zao teo anivon'ny cellule mixte d'enquête. Zay tranga efa tany aloha tany. Dia zay no mahatonga anay miteny hoe raha ny atotanisa dia miaka midiny io. Fa ny fomba fijery hoentinay ao anatin'izay zay any tanana ny olo-pirenena rehetra. Ny tanjotsika moa dia inona? Mba tsisy tsony ny zanaka malagasy very dia miafara amin'ny fahafatesana na ho séquestrena arak'ilay noentiny teo. Iny zany tena zavatra mila tandrovana mafy. Hoe mitombo ny isan'ny maty azafady mitombo koa ny isan'ny enlèvement ozytsika. Indrindra mitombo ny isan'ny fitsaram-bahoaka. Mbola iresaka an'izay moa tsika rehefa avy eo ao anatin'ny ataoko hoe amin'ny tapany fanetanana ny vahoaka sy ny olo-pirenena rehetra. Ho an'ny COR inona ny andraikitra raisinareo ny fepetra raha na mesure amin'ny teny vahiny moa raisinareo zany manoloana an'izao toetra raha zao averiko ihany hoe tena mirorosaina na ny ray aman-dreny na tsy voatery ny ray aman-dreny ary fa na olon-dehibe ary matsy tsy hita amin'izao hita faty atseroa inona ny fepetra ny raisiny avy eo anivon'ny centre opérationnel ary manoloana an'izany rehetra zany commissaire. Araka ny toromarika ny ambaratonga mpahefana moa raha tsy ahivona Andriamatoa filohan'ny fanavaozana efa tamin'ny valandresaka nataon'ny tany Tomasina dia entitra izy mahakasika an'io raha io. Zay namafisina Andriamatoa Premier ministre lehibe ny gouvernement zany teo anivon'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernement zay misahana manokana ty ady amin'ity resaka alajaza sy vonon'olona eto amintsika tato ato ty dia mbola namafisiny koa ny mpikambana teo anivon'ny Emonaty zay mbola niverena ny membre de gouvernement tao amin'ny braon'ny COFDS misy moa zany voaingana teo. Ny asa nankinina na ny fepetra no raisin'ny centre opérationnel raha sokajiana dia mizara roa ao anatin'izao tranga zao dia misy ilay antsointsika hoe fisorohana satria mila tsahatra ny fitaran'le tranga indrindra moa ty resaka psychose ty zay asa fisorohana zay dia manana endrika marobe ary tsy ny mpitandro filaminana rery ihany no manatanteraka azy fa izahay CO no hita miariary no voantso matetika fa tsy tokony adinotsika reo petsehatra amin'ny filaminana maro isan-karazany reo ministera maro isan-karazany profond zany zao miaraka amintsika eto ny ministera ny serasera. Any ambadibadika any misy ministeran'ny postra eo ny anivon'ny ministeran'ny natany zay miara misy alama manomboka eny amin'ny ministra zany ka hatreny amin'ny lehibe mifokotany. Mbola iresaka fanetanana moa tsika rehefa eo ny ministeran'ny mponina zay manao naitso zavatra ao anatin'ny fanetanana maro samihafa na ao anatin'ny tahatsorika ara-moraly sy psykolojika ho an'ireo ny aram-bona zany. Ka iresaka moa tsika hoe fisorohana ho anay mpitandro filaminana dia manana endrika maromaro koa izy io. Voalohany hitatsika eny akanjy eny ireo mpitandro filaminana zay ahitana ny tafika malagasy, ny police pirenena, ny gendarmerie pirenena zay manao fisafoana andro aman'alina. Tsy asa vao izao nanaovana azy zany fa efa nisy foana. Sainga noho ny toedra raha misy dia misy ilay antsointsika hoe orientation dia no amafisina kokoa zany ny visibilité ny mpitandro filaminana amin'ireny toerana zay tany am-boalohany voatontonona tamin'ny resaka alajaza na fahaverezana zaza sy ganana manokana zany moa ny ao amin'ny district'ny Tanakatra Ampefiloha-Ambodirano zany fokotanina Ampefiloha-Ambodirano sy ny manodidina dia ny mpitandro filaminana manao fisafona dia manana tanjona farafahakeliny anankiroa.
amin'ny mampitany filaminana azy moa ny asany andavanandro dia manao zay ampihemotra an'ireo mpanao ratsy. Zay ny antom-pisiny reny ampitany filaminana manao fisafona na atongotra na amin'ny alalan'ny fiara na amin'ny alalan'ny kodiaran-droa eny amin'ny toerana misy atsika eny. Zay ny voalohany. Ankoatr'izay moa satria moa fanentanana natao ady amin'ny alajazana fahaverezan-draza no atao dia misy koa ny fanentanana atao amin'ny mpiarabelona mandritra an'izay asa fisafona zay. Ataondreo mpitany filaminana. Mandritra izay koa dia manararoatra izay manaparitaka ireo laharana finday izay tsara ho fantatra ao anatiny izao ady ombona antsika izao. Misy ilay laharana maitso izay maimaim-poana 147, misy koa ny 119 eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Misy ireo laharana finday izay efa fifaneraserany vahoaka sy mitany filaminana hatramin'izay izay aparitaka mandritra an'izay asa fisafony zay akoatra ny ireo ezaka izay efa ataon'ny hainao manjery samihafa sy ny eny amin'ny tambazotra tseratsera. Zay ny ataoko hoe fisafoana izay mirona kokoa makany amin'ny fanentanana sy ataoko hoe fandresen-dahatra raha zay ny azo adikanana azy an'ireo olon-dratsy mba tsy hanao an'izay asa ratsin'izay eny amin'ny fiarahamonina eny. Zay ny atao mpitany filaminana. Fa tonga dia ararotika eto fa mifanindran-dalana amin'izay ny ena novo mifokotany dia manao koa amin'ny alalan'ny komity pokotany sy ny andromasom-pokon'olona. Ny ena nivon'ny ministeran'ny mponina dia efa maro ny faritra mitetezina ary sehatra maro no nanaovana fanentanana. Singanina amin'izany ny sekoly, ny fokotany, ny ena nivon'ny commune, eny fa ny ena nivon'ny toeram-pivavahana ary sehatra maro nanaovana fanentanana. Ny tanjona dia ny firaisana mientana, ny firaisan-kina, ny firaisa miombona ao anatin'izao ady zao satria adiditsika rehetra ny miara-miady amin'izao toetra raha misy zao. Ny fitondram-pandrakana izay taritin'ny filoha fanavaozana moa dia mpitarika sy ny eo anivon'ny membre gouvernemanta. Fa itsika rehetra ohatra ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana rehetra io manana anjara avokoa ny olom-pirenena rehetrarehetra. Lafo ny faharoa amin'ny andraikitra nankinina amin'ny centre opérationnel dia fanadihadiana. Izay misy moa ny cellule mixte d'enquête izay vondrona ny gendarmerie pirenena sy ny police pirenena ao Tsaralalàna ao izay mifandray mivantana amin'ny fitsarana. Ireo moa zany no manao ny fikarohana, ny fanadihadiana, fanangonana an'ireo pirofo rehetra, fitadiavana an'ireo tompon'andraikitra sy ny mpiray kombakomba amin'ny fandikan-dalàna misy ary fanolorana ny raharaha eo anivon'ny fitsarana. Misy an'izay fisafony izay asa mora manana karazana antotanisa ve commissaire Androany hoe mety ho firy eo zany mpitany filaminana ho ahetsika ao anatin'izay fisafony izay ary le centre opérationnel nambara teo hoe national mihitsy zany hoe ny any amin'ny faritra ihany koa ve hiaran'izay misy an'izay mpitany filaminana ahetsika izay samy mijanona ho aneto Antananarivo ihany commissaire. Raha ny atotanisa mahakasika an'ireo mpitany filaminana izay hita maso mentsehatra eny an-kiandra tsara ny manamarina an'izay satria ho iaho hoe manana endrika maromaro ny asa na amin'ny lafin'ny fisorohana zany izay akoatra ny fisafoana tsy voalaza teo misy koa ny asa fisorohana hafa ny fisavana eny amin'ny lalambe ary atoato mafy kokoa izay fisavana zay ireo fiara rehetra mandalo eny amin'ny lalam-bahoaka zany. Raha ny atotanisa omena maneran'nosy dia tsy latraky ny mahery ny 10,000, 5,000 ireo mpitany filaminana na hetsika. Io atotanisa io dia miovaova araky ny toedra raha misy zany hoe mety miakatra io mety midina arakaraky ny zava-misy. Tsika teo moa zany tamin'ity herinandro ity dia tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fanadinana mety misy fiatraikany zay na zany na jany dia mitazona foana zay visibilité zay ao anatin'ny asa fisorohana. Rehefa nisy an'ireny tranga ireny ataontsika hoe tany amin'ny fiandohan'ny volana Jolay mba tsy ilazaka hoe tany amin'ny volana Jona tany dia fanafana be ity raharaha fahaverezan'olona, fahafatesan'olona ity fa hitana olona ataontsika hoe fa vatana mangatsiaka sisa no hita
aty amin'ny ataontsika hoe fiafaraparan'ny volana jolay isika vao misy an'ireny fanambarana ireny hoe zao ny olona tratra taria tsy karazany misatra ihany ve komisaira ny fitadiavana ny marina mahakasika an'ity raharaha ty ary eo ny fanontaniana apetraky ny maro hoe aiza ho aiza ny fanafainganana ny fijerena ny tena ao ambadiky le raharaha fa averezan'ny olona mampiay am zao fotoana izao asara komisaira mety anana anampiana ihany koa ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina rehefa avy eo. Ia tsara ho marihana fa mialohany nananganana ny centre opérationnel FTS izay manana andraikitra amin'izao ady iombonana zao dia tsy hoe kory sanatria tsy nisy ny raharaha reny tranga reny tany aloha fa tena nisy tokoa ny fepetra noraisiny raha tsy teny fotsiny any ka ny fahaverezana zaza tsy ampitaona tao amin'ny fokotanina Pefilo Ambodirano izay nitranga talohany ny fananganana ny centre opérationnel tamin'ny valo jolay iny dia efa misy sapan-draharaha mpanjakana mpanao fanadadiana no mandray an-tanana an'iny raharaha iny zany hoe ny fandraisana andraikitra efa nisy foana fa eo amin'ny lafin'ny fandrindrana ny asa sy ny fikatsahana vaolana sy vokatra azo tsapahitanana bebe kokoa no antony nananganana an'le centre opérationnel satria arak'le voalaza teo ilaitsika ny fanangonana an'ireo atotan-kevitra sy atotanisa mba afana mandrindra ny asa amin'ny ankapobeny manerana ny nosy mihitsy io ane azo atao no raha resaka fanadadiana no resanana ny resaka fisoroana azo ataony no miady amin'io misy ireo ataoko hoe sapan-draharaha zay territorialement compétent afaka manao izany fa nandray fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana nametraka ho lara-pahamenana ty ady tya na de ataontsika hoe vao natomboka ny volana jolay dia natsangana avy hatrany ny centre opérationnel. Ny avy ministera ny serasera sy ny kolotsaina ihany koa tiako antaniana mahakasika an'izay satria eo zany no mametraka ahany olona hoe mahita olona 1.20 zao ohatra nefa nahiditra ponja vonjomaika araka ny tatitra farany ny voaka tsy efa ampy ve mbola tsy ampy ve zay ahitana le tena atodony kotrika gros poisson moa ny filazany maro azy fa le mpisambotra ihany aloha ny tratratra eto ina ny azo hitondrana fanazavana manoloana an'izay rehetrarehetra zay. Le izy loha somary azavaintsika kely le hoe tsy hoe mahatratra hoe tratrako ireo olo reo dia mety hoe tonga dia anana vaovao fenontsika fa apetrakitsika tsara fa na lasa voafonjavonjomaika ireo olo reo dia mbola afaka mitoy ny ankety mitoy ny fanadadiana mitoy ny famotorana inona moa le antony mety mafivavy izy ohatra tsy niteny mihitsy izy natrin'io fa mety hoe tsy nanonona olona izy dia tsy maintsy izy nona le fatany fa rehefa misy indray ny atotam-baovao manamarina na porofo araka le teny teo satria tsy maintsy misy preuve io akablante zany hoe tena porofo mamatotra tsy afahan'le olona miala zay io vao tena afaka hoe tia tokoa le izy satria inona moa mahatonga an'ireny fitsaram-bahoaka ireny satria tondromolotra sanatry hivava zany ka tsy tiako fotsiny rahana dia tondroko dia tonga dia hoe ry mpangalajazana ry mpaka olona ry zao dia lasa tadidio fa lasa misy trouble zany fikorotana am-piarahamonina misy le farany hoe désordre public dia izay zavatra izay zany mila tandremana tratra ireo olo reo tenekena tratra izy rehefa nampidirina ponja efa zay ny lalàna itsika marina fa mety manam-pahoriana tena mafy manam-pahoriana sanatry hivava tsy manamaivana fa eo anatin'izay ny tena mila hoe olona manam-pahaizana ary mafian'le fanadadiana no mandray anazy zay ny antony nananganantsika n'le CO zany hoe atambatra le hery zany hoe ny fahaizana sy ny traikefa rehetra zany apetraka amin'ny natiorina anankiray dia eo no miara-mikondro satria raha sanatry hivava zao io fitsaram-bahoaka io zany mitatra zay ny nananganantsika aloha centre opérationnel hoe fehezina aloha reny voalohany indrindra satria itsika manana lalàna velona izay tsy manaraka ny lalàna ny te hoe fitsaram-bahoaka tena marina fa manam-pahoriantsika fa raha sanatry hivava indray ary ka isika no voatondro ny olona mitovy an'le olona zay vonoantsika reny dia inona mety zavatranga ampifamadiana zany le toerana satria mety marary fa nanany olona maty tena tsy azo ambanina mihitsy kosa zay fahoriana zay tena farak'izay mavesatra natokatano tsirairay avy fa kosa tsy midika hoe ndeha hodorako velo ty olo ty na ndeha vonoko ty fa aleo aloha hiasa ampitandro filaminana raha hitantsika fa tsy aradrarana sy tsy ara-dalàna io dia misy natanatohatra ny fitsarana ary afaka mety mitondra ny ohatra ny amin'ny sehatra maro hatrany amin'ny resam-pirenena raha ilaina fa tsy hoe andehantsika nao an'ireny zavatra izany satria manala baraka ny fitsarantsika manala baraka ampitandro filaminantsika averiko tsara ty eto Madagasikara tompoko
tsisy mpitandro filaminana samihafa, tsisy hoe mpitandro filaminandrakoto, tsisy hoe mpitandro filaminandrabe, fa mpitandro filamina pireneny reo. Zany hoe ray ireo ao anatin'ny koro misy anazy, zay be da be mizarazara zay ao anaty fiarahamonina. Fa ny fanontaniana mipetraka ihany keo anatin'izay hoe mahatokony mpitandro filaminana ve ny olom-pirenena ny amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao? Iza zany tsy sorova mitandro filaminana, fa reo no atsika firenena malagasy reo no atsika. Ny ataontsika zany dia hoe inona ny tsy ampy amin'ireo andao atsaraina, inona zavatra hitsy amin'ireo andao ahitsy. Zany hoe izay ny nangatahako tany am-piandohana hoe firaisankina pirenena no dia tavintsika amin'ity zavatra miseho ity, satria maninona mikitika aina ange zao zavatra misy zao e. Tsisy faly amikitika aina malagasy zany raha ny tokony ho izy. Nizaniza tokony tsy ho faly amin'izany. Nefa ny mpamendry fendro ao anaty tambajotra serasera raha tsika mahitsy zany, reo compte fako be da be zay tena hoe misy mamoaka isan'andro isan'andro. Zavatra tsy marina no avoakanao nefa ny olona amin'izao fotoana izao anatin'ny fikorotana-tsaina. Ny olona zany zao na dia makety na dia makery ny sorana n'Andriamanitra sorana Zanahary aloha dia ity. Nandeha teo amin'ny baccalauréat 0 incident zany tsy nisy aloha ny ankizy hoe mpanala baka dia tsy hita izy narary. Andeha indray mibaka teknika amin'ny herinandro mbola mitoy mbola mampahery mpitandro filaminana antsika. Zay le tolo-tanana mentsika anazy na fakahirezana fotsiny anamafy kokoa indray satria tsy fantatra indray zavetranga amin'ny herinandro ho avy io. Dia mbola mba hitony koa le ankizy manala fanadinana hatramin'ny ray aman-dreny hatrany tokantrano. Satria raha andeha olon-dehibe ke amin'izao fotoana zany arahan'ny ray aman-dreny zay efa maleo tena. Dia aiza le ray aman-dreny dia asa hitady vola amilomany any zanany. Azontsika tsy aina ve? Zavatra ateraka izany natao ny tokantrano anankiray satria mety ny farany zany dia hoe tsy mahita vary arotsaka sakafo hoanina le tokantrano satria manino lasa miaro ny zanany izy. Dia eo ny atsoko ny olona rehetra hoe andraikitra iombonana io responsabilité partagée. Antsika zany zao marina fa manao mpitandro filaminana ary manao eny tsy ho zavatra izy. Io aloha mivita, io aloha natreo aloha mitratra. Dia tsika vahoaka indray mila miara mirona ohatran'ireny tamin'ny Bariary eny. Manampy an'ireo mpitandro filaminan'ireo miara manampy Laurent Gbagbo rehetrarehetra omeo an'ireo centre opérationnel ireo. Etsoko mbola mamerimberina izay foana satria mainga amin'ny loharanom-bavao ny zavatra anankiray. Ankoatran'ny zavatra hoe tratram-body omby. Dia loharanom-bavao nefa taran'io ary loharanom-bavao vao marina tsy azo antoka. Izay na tsony hoe fa vao marina. Dikan'izany ireo compte fako rehetra anaty Facebook izay tena miparitaka ary manao fananiana manan-korotana saim-bahoaka dia miantso eto mba tsy sinitsiny indray raha-pitso ka misy ny fisamborana tsy afaka nian'ny ranomasonareo sy ny fitarainanareo satria mandatsaka aina zao zavatra misy zao. Mandatsaka aina zanaka malagasy mitovy amin'ny tena. Ka raha misy fisamborana raha-pitso tratra ireo olona mpamendry fendro ireo sy ireo mpamoaka vaovao tsy marin'ireo izay miteraka korotana ato anatin'ny firenena malagasy dia tsisy fanomezantsiny intsony amin'izay fotoana izay. Fa misy fanadihadiana ve mandeha ao anatin'izay vao resaka tokoa mantsy hoe misy compte fako mamoaka vaovao efa voaporofo ve fa tsy marina tsy misy akory ilay tranga fahaverezan'olona ohatra zao misy compte mamoaka ny amin'ny Facebook. Ianao mendrika mpanao gazety manana fanaovana gazety ianao asa fanaovana gazety sy ny mpanao gazety rehetrarehetra. Tsy ianareo zany zao ny torinina atao vaovao marina. Tsy maintsy aloha zany misy fanadihadiana ao recoupement. Tsika zany tsy maintsy manana source sûre. Zay vao afaka mamoaka vaovao marina anankiray satria hiparitaka iny amin'ny vahoaka ray manontolo. Tadidio fa ny communication zay serasera sy ny information dia mety animba olona raha ohatra sanatria mivavaka tsy marina le izy. Dia reto compte fako reto nefa hitatsika isan'andro isan'andro. Fa voalohany zao ohatra zao mahazo ministra Gasikera Fenisoa amin'izao fotoana zao zavatra tsy tenen'ny vavany akory dia lazaina fa tenen'ny vavany. Zany zavatra zany dia manakorotana olona hoe olona vitsikely ireo maty ohatrao. Eritrereto hoe famendry fendrony zany anatrihan'ny fahoriana. Tadidio fa malagasy manana fomba fiteny tsy miady amapaty. Inona ny sarotra zany kolotsainantsika zany? Azo ianantsika zany. Andao aloha dia tavana amin'ny marina. Rehefa hitantsika amin'ny marina, alohan'ny asan'ny mpitandro filaminana, alohan'ny asan'ny fitsarana, manana ny sazy araka ny lalantsika mifanaraka amin'ireo olona eo. Zany zavatra zany zany tokony iarahantsika amin'ny tolona fa tsy fanaparitahana famendry fendrona. Azavaiko zany sady efa mitodika aty amin'ny vahoaka malagasy raha amin'ny antolo tsy vaky volo dia ny hoe rehefa misy ny atao psychose dia miteraka trouble psychologique. Zany hoe ity zany misy zavatra iray mampisavorovoro dia lasa misy fikorotana tsy anaterany. Inona zany ny vahaolana ilantsika amin'iny dia tsy maintsy tsika mametraka ny atao hoe prudence na ny fahamailona. Inona reo fahamailona tokony anana dia zavatra misy vitsivitsy zany no mentsika voalohany indrindra mila mailo aloha tsika voalohany indrindra ny mpamendry fendro. Zay aloha ny voalohany indrindra satria manao tsinitsinina ny rafitra misy atao amin'ny tany sy ny firenena zany.
mety ekena fa mety tsy mitovy ny fijerena politika any ambadika any ekeny politika zany kilalao lava sehatra ngeza be zany a ilalaovana politika zany dia volako lava natao hoe politika fa ity kosa fandatsahanaina dia mametraka mangataka amin'ny vahoaka malagasy sy vakivolo tandremo reny olona mifamendrifendrona fa mety ampikorotana ao tokantrano ary mety manapakalalandrano mefara fahafatesana faharoa zavatra mila petrakitsika ireo compte fako reo a dia azotsika marinina amin'ny ministera seraseranay sy ny kolotsaina zay mamoy fanakorotana saim-bahoaka zay tsy kolotsaina malagasy zany dia ianao tsara efa fantatra ny mamoaka an'io rehefa anadiditsika ireo anaty compte reo dia mingavy atsika zany rehefa mahita vaovao anankiray a dia fataro tsara le mamoaka anazy hoe izy ty fa rehefa marininao io a dia voalohany a olona tsy monsieur tare olona tsy fantatra olona tsy hitanao hoe izy fa ny zavatra teneneo a dia tena mandratra ny fonao mampikorotana ny sainao ary mahatonga anao tsy hivoaka ny trano mihitsy zany ny zavatra teraka le zavatra taony dika zany a dia miantso avy hatrany aty ampiandohana dia efa miteny hoe fiarovana ny ankizy tsotra ny fiarovana ny ankizy za tsy miteny aza lalovina hoe ampilalaovina ny ankizy satria zoan'ny ankizy no milalao fa mandalo zavatra fahafa ny zavatra miseho eto amin'ny firenena ankehitriny dia oka isika ray aman-dreny omailo amin'ny zanakitsika misy olona tokony miandry izy rehefa milalao raha azo atao mihitsy tsy hoe gazo ao an-trano ny zanakao tsy izay le izy fa dia tavy zavatra izy a mameriveriny sainy a hijanonao an-trano izy aloha satria ny ankizy a voasokajy foana hoe marefo tady dio zay fa ny lehibe ny afaka miary tena eto koa nefa ny lehibe dia misy zavatra mitranga tsy maninona ny telefona zao raha be da be a alao milaza foana ny zava-misy any hitanao maso any atokantrano za zao ty ananina findra toerana ray anao a za miala eto ananina dia ho any ananina be da be zany ny zavatra azo atao fa nefa tsika tsikelikely zany ny fanitanana fa ny angatahako foana dia mila mailo isika amin'io fanakorotanana saina zay miteraka fikorotanana fiarahamonina io satria raha mitoy zao a dia tadio fa na ny ray aman-dreny dia asa tsisy hivoaka tantrano fa indro zanan'io zany zavatra isoratsika faharoa dia hoe miditra ny période de vacances tsika zao zany hoe vanim-potoana ny fialatsasatra dia miena kokoa zany fivezivezen'ny ankizy mandeha mianatra dia mba somary voaraotrano ilay ankizy dikan'izany a raha vitatsika no mametraka paika isa-tokantrano amin'ny lafo ny fiarovana ny taranakitsika zay apetraka ny lalàna zay fa ny ray aman-dreny no tompona antoka voaloha amin'ny zanany lalàna zany fa tsy zany mamorona an'izay dia nidikany a zay tsika vao manankana ny fiainatsika amin'ny mpitandro filaminana satria mpitandro filaminana tsy ny fiainako reny jerena fa ny fiainatsika rehetratra miaraka dia raha ohatra ka ny fiainako fotsiny jereny mpitandro filaminana io a dia tadio fa misy olona be da be any tsy voajery lasa fitiavantenako zany ny zavatra misy fa itsika miaraka zay le hoe andraikitra hifampizarana le izy a andraikitra iombonana le izy miaino an'le antotanisa dia miaino an'le hoe fanakorontanana fantaniana toko hoe mahitsy ihany izy ity hoe misy olona iahina ve na andian'olona iahina ve amin'izao fotoana izao ny amin'izao tranga misy eto Madagasikara izao atodiko amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina zay fanontaniana zay zany a le fanontaniana tena atao mahitsy koa ny valiny raha ohatra ka mbola tsy hitanao ny famarinana zavatra anankiray dia tsy afaka mbola miahiahy ianao fa kosa efa araky ny mampitandro filaminana sy ny fitsarana dia matoa misy io zavatra io dia misy ny aviany io ary misy antony io itsika zany zao mijerany hoe cause inona le antony io fa ny conséquence aloha hitatsika le fiatraikany zao aloha no hitatsika fa le antony zany a mijeritsika zao zay na tonga nanteny teo hoe solahy hifanometsiny tsika raha-pitso fa tratra le mpanao an'io zay mandatsaka ain'olombelona zay tsy fahefantsika olombelona oabolana malagasy dia miteny tsara aza mandatsaka aina toa bala ao tsara le izy safia anao zany izy ianao manao an'izay mpitandro filaminana ary mitandrina vo mandeha mitifitra zany satria efa hita fa tena mon'olona le olona vao tsy maintsy miroso amin'izany izy fa tsy hoe hitifitifitra olona fahatany dia isika olombelona samy olombelona tsotra indray dia hifamono zay tokony arovy mitandro filaminana tiako tenenanao zany a tsy maintsy misy ny aia fa araky ny maia dia mijanona ho aia ny aia tsy maintsy ho amarinina ary rehefa voamarina ny aia dia tsy maintsy miroso amin'ny fisamborana ary rehefa mandeha ny fisamborana dia tsy maintsy misy ny fanadadiana vita ny fanadadiana dia ho atolotra ny fitsarana dia ny fitsarana amin'izay ny anapaka satria ny fitsarana ny rafitra mahiefa ho iteny hoe meloko ty olo ty a na tsy meloko ty olo ty sora to iverina kely amin'le fitsaram-bahoaka teo a satria araka nambarany avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina teo dia misy amin'ireny tranga ireny tondromolotra mety ahafaty olona nefa ny amina tranga fitsaram-bahoaka toko hoe fanentanana na mety ho andraikitry ny mpitandro filaminana ihany koa ny amin'izay folongatra ny fitsaram-bahoaka izay manoloana n'ilay zava-misy ny amin'ny fahaverezan'olona sy ny alajaza zay
resaka amin'izao fotoana izao tompoko. Ia, misaotra. Ny resaka fitsaram-bahoaka moa tamin'ity ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika zao, anatin'izao toedraraha zao raha manao jery todika kely fotsiny. Ny fitsaram-bahoaka zay voaray zany vao isy tao anatin'ity volana jolay ity 3 teraka fahafatesan'olona. Nisy ny tranga teny Tsaramasay, Tanamentrano, dia tena Pangabe angambany raha tsy diso. Ny andraikitra moa araky ny efa fanetanana ataotsika eto. Izay mpitany filaminana dia efa nanao fianianana hiaro ny vahoaka sy fananana. Ary tsy mikely soroka, tsy mitaraitana miepaka amin'izany izay. Fa eto dia manararoatra foana. Raha resaka antsika ady amin'ny fitsaram-bahoaka. Marina tokoa fa tao ao tany aloha zany nahazo vahana ty resaka fitsaram-bahoaka ty zany hoe tondromolotra fotsiny dia efa hiarany herisetra na vony soratra le olona ayahina. Fa tsara marihana ho an'ny tanàna Antananarivo manokana tao anatin'izay fotoana fohifohy zay misy ireo olona hayahina zay voasambelona ary naterina somatsara eny anivon'ny tany filaminana ohatra amin'izany eny anivon'ny cellule d'enquête tsy nisy naratra na ny kely ary. Ny mponina no manatitra azy. Zay indrindra. Izay zavatra zay dia ezaka avy amintsika rehetra. Vokatry ny fanetanana, vokatry ny fiarametana, vokatry ny firaisan-kina ao anatin'le posture. Satria moa mety mbola ho resantsika rehefa avy eo inona marina moa zany tokony atao rehefa misy olona anankiray mampiaya na voalaza fa hoe nangalajaza. Azafady inona ny fipetra tokony raisina, inona ny fihetsika tokony natao amin'ny maha olom-pirenena. Fa mafisika eto ny zay fanambarana zay efa noentiny teo anivon'ny fitsarana fa ny olona rehetra tompoko raha mbola tsy nisy didim-pitsarana raikitra zay ataoko hoe mikondane azy na manameloka azy amina raha anankiray nanjehana azy dia mbola eritreretiny hoe olona ayahina ny satany zany amin'izay fotoana zay. Ka zay ny foana no anaovantsika fanetanana ombenombeny raha misy olona anankiray mampiaya na voaroroy amin'ny resaka alajaza na fahaverezan-draza dia ny tsara indrindra ny fihetsika tsara indrindra dia mampandre ny tompona andraikitra farak'izay engana. Raha eto amin'ny fiarahamonina atsika eto amin'ny tany sy ny firenena moa zany dia misy ny eo anivon'ny fokotany izay arafitra ataoko hoe ifotony dia mampandre andreny dia miakatra moa ny serasera dia tonga avy hatrany ny mpitandro filaminana. Amin'izay fotoana izay tsy misy tsony ilay ataontsika hoe maty noho ny tondromolotra na maratra noho ny tondromolotra satria ireo indrisy moa ireo tranga zay nolazaintsika ireo tao anatin'ireo ny ho an'ny Tsaramasay ohatra. Le olona nayahina olona angala jazake ka le zazake tsy tena hoe very tanteraka fa hoe saika angala jaza. Zany hoe le zaza velonaina fa le olona maty. Ho an'ny mpanao fanadadiana zany manano sarotra no manaraka an'izay tranga zay hatramin'ny farany satria atao ahoana moa nanao fanadadiana olona efa maty. Anefa ny atsika ny tandrotsika dia ahoana? Ny amongotra n'ity ty zavatra miseho ty raha sanatry araky ny teny namana eo anivon'ny ministera teo misy olona mikonokonona na manana tombontsoa manokana amin'izao zavatra zao. Zay zany tena tandrotsika. Ramparana ny fandarana isika na izana zany resaka ny toyan'ny baccalauréat moa any avy ministera ny serasera sy ny kolontsaina teo manoloana n'izay mbola tranga fahaverezan'olona zay manahoana ny fanamafisana ny toko hoe ny fitandrona ny filaminana ve no azo kilazana an'izay eny amin'ireny toerana anatanterahana ny fanadinana baccalauréat reny ho an'seho manokana ve manana fepetra raisina manoloana an'izay toko. Ia, ny miresaka moa fanadinana baccalauréat tsika tsara manamarina fa misy centre opérationnel anankiray maleo tena zay efa miasa ary eny amin'ny braony fitalevam-paritra ny filaminam-bahoaka Analamanga eny Ivato izy io no mijoro zay efa niasa tamin'ity herinandro ity io koa zany no mandrindra amin'ny ankapobeny ny asa fiarovana sy ny filaminana mandritra ny adina baccalauréat. Dia araky ny fanontanianao teo moa zany dia lara-pamena ho an'ny
fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera zany ny fiarovana ny fizotrany fanadinana io mba tsy ho isy accident zany hoe mizotra amin'ny tsaka sy andavana na amin'ny lafiny ara-pédagogique zany na amin'ny lafiny filaminana ka dia efa manao ny entso zavatra ny fitondrana amin'ny alalan'ny tany filaminana sy ny ministera voakasika izay moa ao anatin'izay. Amanako azy ho an'ny centre opérationnel manokana manahoana ary tompoko ny fomba fiasa raha toka misy tranga mety ho fahaverezan'olona na fahitana tranga fahafatesan'olona sanatrian'izany manahoana ny fomba fiasa hifandraisana amin'ny centre opérationnel ary zany ao anatin'izay tokoa. Ia, ny centre opérationnel moa dia ivitoerana izay natsangana ety amin'ny commissaire Folobe Tsaralalàna. Dia misy olombelona maromaro no mampiodina azy eo. Fa zahay dia ny fitaovana hoentinay miasa dia ireo hery velona rehetra. Anisan'izany ny mpitandro filaminana zany. Ka raha misy zavatra miseho eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny dia misy tompona andraikitra foana eny. Misy olona afaka tonony foana eny na mivantana io na amin'ny alalan'ny finday. Dia ny fomba fifandraisana moa zany dia tsy miala amin'izay fomba fiasa mahazatra hatramin'izay rehefa misy tsangan-davatra na fandika-dalàna misy. Zany hoe raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra be dia be ny mpitandro filaminana. Misy ireo manao fisafoana mandehandeha. Misy koa ireo mpitandro filaminana sy ihany amin'izany polisy raha eto Antananarivo renivohitra izay hitantsika mijory eny amin'ny lalana eny mandrindra fifamoivoizana manao asa maro samihafa. Afaka atontsika izy ireny. Ary izy ireny dia mamaly avy hatrany ny filantsika. Raha fanerana ataontsika raha fampandrenesana dia izy ireny no manao tatitra mivantana. Amin'ny voalohany indrindra amin'ny lehibe ny mivantana. Dia miaraka amin'izay koa aty amin'ny CO. Na amin'ny alalan'ny finday zany na amin'ny alalan'ny fampiasana an'ireny radio reny. Dia eto moa zay dia manentana foana miezaka misy moa larana finday izay ifandraisantsika mivantana eto amin'ny nivon'ny centre opérationnel izay omena antsika dia ny 038 28 344 04 dia koa ny larana 038 07 881 46. Io larana finday anankiroa ireo dia eto anivon'ny CO no mandray an'ireo mivantana. Ankoatra ny larana mainty izay efa nomena teo 147 sy ny 119 sy ireo larana ahafana mifandray amin'ny mpitandro filaminana rehetra. Raha feheziko zany aza misalasala itsika vahoaka. Anatona ny tompona andraikitra na manam-pahefana izay akaiky itsika indrindra amin'ny fotoana ilaivantsika fanampiana. Fa vonona izay amaly ny etaetatsika. Ity fanontaniana petraka amin'ny mpanao gazety any io dia kely atao ministera ny serasera sy ny kolontsaina rehefa mety eny akanjeny mpanao gazety mahita tranga mety hoe olona very na olona hita na tranga fahafatesan'olona ihany koa manahoana tompoko ny ataontsika hoe fanamorana ny fanomezam-baovao any mpanao gazety eo anivon'ny centre opérationnel ihany koa satria matetika rehefa misy tranga ohatrao sahirana ihany mpanao gazety amin'ny fahazom-baovao manahoana fipetraka izay tompoko. Izay indrindra no ao anatin'ny ministera sy ny serasera sy ny kolontsaina ny tenanay izay soloteny eto amin'izao fotoana izao dia mametraka tsara fa ary mametoky sy antoka ny mpanao gazety izay antenainy ny vahoaka ampita vaovao aminy ary vaovao marina ny atao hoe mpanao gazety no andrasany vahoaka aminy fa tsy hoe vaovao tsy voamarina. Misokatra io centre opérationnel io isaky ny amin'ny hariva. Izay ny tena fipetraka dia amin'ny enina sasany zany aloha no napetraka. Atsaraitsika miandalana io araka ny fiovan'ny toedrarà dia manome atotanisa manome vaovao araka le larina teo koa afaka atsonareo ihany koa iny ho an'ny rehetrarehetra manome inona zava-misy amin'ny centre opérationnel na ihany koa nareo manan-javatra mifamadika amin'izay izay hoe ty misy tranga hafa mampiay dia alefanareo koa makany amin'ny centre opérationnel mivantana hoe misy an'ity hafahafa ty fa alao alefanay aminareo aloha fa mba jereo mainky ary iananana sy ary iananana raha misy moa sary misy ny zavatra tokony omena fa mba ataovy mazava fotsiny toerana ao ananina nanina district raha ilaina ny région raha ilaina ny fokotany ny commune aloha mazava tsara naran'le vohatra le tanàna ny fotoana ny trangany zay monko le tsy hain'ny olotsotra rehefa manazava anaty hitantsika angamy zay ao anatina tambajotra serasera tsy teny vavao tsy fatsa hoe taizy io ny tranga dia oviny fa zavatra efa tamin'ny 5 taona lasa ny latsa ny miverinao dia ohatrany hoe zavatra voazao amin'ny korotana zao le izy zay le hoe hafa ny mpanao gazety matianina dia hafa le mpanao gazety Facebook io zany le mila vahantsika tsara dia misokatra ny centre opérationnel angalana vaovao raha misy andehananareo ao ka
tsy manome vaovao anareo a dia misokatra ny birao ministèren'ny serasera sy kolotsaina mandray anareo hoe atsy amin'izao zavatra zao a tsy manome vaovao anay manatona nareo fanjarana eny mitondra tanana anareo mihitsy makany zahay hoe inona zany olana zany fa na zaho mafipetraka fipetrana napetrakytsika kasika an'ity ivotoram-pibaikony ity zay manome vaovao marina tsy misy vaovao afenonao afaka makanisaky tsy tataiky amin'ny mpanao gazety raha ilaina mandehanao fa malalaka ao a maka vaovao ianareo zay zany ny toko omeny ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izay miamivantana ny asa fanaovan-gazety ankasitraka tompoko mamarana ny fandaharana ihany koa sika mety manana afatra ary ianareo ao anyjerentsika ny atokantrano any na mety fanazavana mbola tianareo nentina kanefa tsy tao anatin'ny fanontaniana napetraka dia fotoana zao ahafahanareo mitondra an'izay tompoko tomboka atao amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny afatra dia averiko tsara tena mamerimberina ny firaisankina pirenena matona apetrakytsika andro fisoana pirenena androany a dia mbola be da be any mamendry fendro ore olona aina malagasy le voakasika ny ataon'ireny lozavoajanara iny rehefa tsy fidiny dia isika olona ohatr' zao indray ny famono dia napetrakytsika hoe ho zava-dehibe matony filohan'ny fanavoazana ny repoblika nandray an'iny fanapahan-kevitra hoe fisoana pirenena iny a dia tsy zasakely olona io fa mametraka ny hoe aina malagasy ny voakitika ary tadiditsika izy efa nyteny tamin'ny fahalalambavao tany misy tandamasina hoe raha misy zavatra tsy tianareo amiko dia za vonoina fahazany zanaka malagasy entsika daholo zany rehetra zany inona zany ny afatra apetrakytsika ndaotsika irahina andaotsika hifanome tanana fa fahavalo iombonana io nazava ny torotenitsika androany a teo amin'ny analakely ny ainga ny toroteny fa niparitaka eraky madagasikara satria natao fandarana mivantana izy io tsotra ny izy hoe ady ara-panany tena nytolomana teo a andaotsika hitolona mafy a inona ny endrika tokony atao mikasika ny ara-panahy hita indray a nitsangan'olombelona zay eo mpitandro filaminana mila mentsika hery eo koa ny mpitondra fanjakana maingy amin'ny filohan'ny repoblika ny filohampanjakana miaraka amin'ny governa amantaray manontolo efa mikondotsy mitsahatra hoe inona ny vaolana atao isika vahoaka ihany koa dia tokony hitovy amin'izay hoe an'olo-tanana sy tsy kely ena ihany koa hitady hoe iza marina manao an'io a sy amelorambavao hoe anaty fiarahamonina iza manao an'io a mba ahafahantsika amongotra zao zavatra zao anatin'ny fotoana foy a ary tsisy any antsony a afoy ao anatin'izao a zavatra zao satria tena tsy mampatory tsy mahazo hainy tsy haiko zay mahazo haina amin'izao a zay mahazotombiny amin'ity famonon'olo ty aloha zany dia mety hoe tsy haiko na inona ny mety ambonimboniny devoly sy ny demony zany raha atao mahitsitsy kokoa le izy tsy ny ara-tsi-panahy maro samihafa fa mampalahelo le izy a dia amin'ny mahaseraseranay a dia miantoka ny serasera ary manome toky zahay fa rehefa tonga amin'ny fantratrarana marina amin'ireo mpanao serasera tsy valareo dia ho avy ny fotoana anoloranay anazy ny mpitandro filaminana sora tompoko ny avy amin'ny centre opérationnel ho an'izay afatra izay tompoko ia teny fohy kely fotsiny a ny fitondram-panjakana zay misy ankehitriny dia manameloka tanteraka ny toe-javatra misy am'izao indrindra moa ny famonona ny fandatsana aina ny zanaka malagasy mbola mitoy ny ady ary antsoava ataonay eto anivon'ny tandro filaminana ho atsika vahoaka andao hifarimbona andao a hifanohana omeo vaovao maropotry zay a ahafahatsika mamongotra farak'izay aingana izao a toe-javatra zay a mamorehitra zay miteraka fahafatesan'olona miteraka tebiteby miteraka ayaya eto amin'ny fiarahamonina misy atsika zao ankasitrahana feno ianareo na naikina saina tato anatin'ny fandaharana la invité du jour tamin'ity an'ity nitondra an'izay fanazavan'izay no tsika efa mety nitondra vahaolana ihany koa ny mpijerin'ny fandaharana tany an-tokantrano tany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia izay no manakatina ny fandaharana ho amin'ity alin'ity toko lasy toko vavy ankasitrahako feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isoraka ihany koa ny teknisiana izay niarany salana apitan'ny fandaharana tany an-tokantrano tany metraka ny veloma mandra-pitafy ary toko lasy toko vavy